tokolasy tovavy dia misaotra hanao manaraka ity fandarina miara-manonja eto amin'ny MBS fahita lavitra sy radio ity ary miaraka amin'ny radio Mata FM 100.8 zay mpiara-manonja amintsika moa zany ao anatin'ity fandarina miara-manonja ity. Makasitraka atsika naiza toerana misy atsika ka manjo izany fandarina zany amin'izao atoandro izao. Manana ora roa any hoantsika ahafana manatotosa ny fandarana. Ny namana teknisianina miara-dalàna amintsika ao ambadika moa zany dia tsy iza fa Ifaly Ramanarivo dia Ijosoa, Itanjona ary Tsika tovavy mpianatra raha eo amin'ny lafiny ara teknika izay efa niaraka fa ela ihany fa dia miala tsiny amintsika aloha zany misy fotoana adiny ny anarany satria dia maromaro ihany ireo mpianatra raha zany miara-dalàna amintsika dia aleo mba ho tononona ihany satria dia anisany mampita ny sary sy ny feo any tokantrano ny fiarahana azy mitazona ny rezy izy amin'izao fotoana izao. Ny teknisianina lehibe efa mpiaraka amintsika ry Zokobe Tately, ry Radany, ry Razankla dia arabaintsika daholo zany ary Andro Razafinarivo any amin'ny andraikitra sy ny toerana misy azy ireo tsirairay avy dia arabaina ny mpanao gazety miparitaka na eto amin'ny MBS na any amin'ny radio Mata sy ireo solitena any amin'ny faritra samihafa izany. Ny fandarantsika moa zany dia handraisana vahiny fa eo ihany koa ny andraisana solombavambaoka dia andamina kely isika androany fa ny solombavambaoka Bokosy Totsoandriamampandro nyraisintsika rehefa aveo raha ny tokony izy Isaky ny Zoma ho an'ny fandaminana fa ho raisintsika izy androany dia rapitso isika handray ny solombavambaoka Madagasikara mamy Rabenirina fa mialohan'izany rehetrarehetra izany dia apatsaheviko isika fa ho vahin'ny fandarantsika rehefa aveo Andriamato Gaby vaky ny adina teny izay mihitsy ny afantarany rehetra azy fa manana ny anarany zay ny volavolainy ray aman-dreny izy fa Gaby vaky ny adina hoy ny rehetra zay anisany mpitarika ny vamy zany anisany ihany koa zay tompon'andraikitra eo anivon'ny RMDM, tompon'andraikitra ihany koa eo anivon'ny hoe malagasy miaro ny tanindrazana mamita dia ho vahiny eo izy rehefa aveo hiara-dalana amintsika hitondra ny adevitra rehetrarehetra zay makasika sy mikasika ny fiainana firenena. Fa ny vaovao aloha zany zay angatantsika amin'ny namana Faly ao ambadika ao dia efa hitantsika moa zany tamin'ny fiparitahan'ny vaovao rehetrarehetra tany ambadika tany dia fantatra zany io maraina io fa nosamboriny ny mpitandro ny filaminana ny mpitarika ny anteny mera ny ray aman-dreny sy ny foko eto Madagasikara ny RFM izany de izy ireo nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ary izy ireo ihany koa zay nikasa anao hetsika ao Mamasina ho an'ny fanadiovana ny Madagasikara. Noel Rakotondrasoa zay no anarany eo anivon'ny mpitarika ny RFM ray aman-dreny ao anatin'ilay hoe tena ray aman-dreny ara-drazana izy ireo dia tazana amin'ny fiarakodia zany raha sy diso teny manodidina nanosy teny izy ity namana Faly no nisin'izay ny pejy sy ireo gazety sy ireo avy amina radio samihafa dia nandefa an'izay vaovao izay avokoa izany. Tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia ny vahiny teto amin'ny fandarantsika Andriamato Noel Rakotondrasoa nilaza ny amina hoe ndaolo ho diovina ny firenena fa tena betsaka ny zavatra tsy mety ary fomba izany fa tsy sanatry n'izany koa ny hoe fanonganam-panjakana na fanaovana tsinitsinina ny fanjakana fa fomba ny ray aman-dreny no manadio ny firenena rehefa misy ny zavatra tsy mety araka ny fanambarany matetitetika. Eny ary mbola betsaka ny vaovao eny an-dalana eny ho resahantsika fa anisany mba hitondrako ny araba ihany koa ny ekipa commune Talatamaty zay tarihany ben'ny tanàna Eli Dominika na Zokobe Dôme zany zay vao nahazo foto-drafitrasa amin'ny alalan'ny CSB 2 ery Ambatokana ary nisy lalana ihany koa zany zay rarivato any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny mivokatra ny tany ento be ihany hifandraisany any Anteroka any lalana 1 kilometatra mahery akoatra ny lalana pavé 700 kilometatra any Faralaza fiara-miasa tamin'ny orinasa Batimax zany notokanana io maraina io
teny talata maty izany CSB2 sy ny lalana rarivato zany zay antaria am be ny tanàna Eli Dominika zany. Ny mpiara-miasa misomam-bahoaka mamyrabendrina dia hita teonateona avokoa reo azo everina ihany koa zany fa mpikatroka satria dia mifanila foana eo amin'ny fanomezan-tanana na ny namana avy any vato na ny namana avy eo talata maty zay ao anatin'ny vondrony ny antokotiko Madagasikara dia anisan'ny nanotrona izany etsika zay fandraisana amin'ny fomba ofisialy ny CSB2 zany. De akoatry ny efitrano fito efa misy fitaovana zay raitra ao anatin'izany efitrano izany, ny farafara, reo latabatra, ny armoara sy ny sisa fa dia miandry zany ny olona hiasa ao anatin'izany zay everina fa efa mandeha ny fifampiresahana mba ahafahana zany mamatsy ny vahoaka ao anatin'izany fotodrafitrasa tsara ho an'ny vahoaka izany de fahazoana CSB2 sy fahazoana lalana rarivato aty afara laza le anankiray zany le eo amin'ny 700 metatra eo ary efa misitraka izany vahoaka ny talata maty dia isorana zany ny be ny tanàna sy ny ekipany ary nanamafy izany radio koa moa ny solomam-bahoaka Mahamirabendrina voafito amin'ny distrika Ambohidratrimo sy ireo mpiara-miasa aminy io maraina io. Ya efa nambarako fa miaraka amintsika Andriamatoa Gaby Vakinadina fa intsika zany miarabanao Andriamatoa Gaby Vakinadina mialatsiny aloha fa i Gaby Vakinadina ny afantaran'ny olona anao eo amin'ny sehatry ny politika fa ianao no aoko iteny ny anaranao feny miarabanao namana faniry de miaraban'ny teknisianina ato amin'ny MBS sy Radio Mada miarabany vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy iza tenako mitokana dia amin'ny kafaliana ny atongavako eto satria ty zany no radio azo sy télé azo jerena fa mbola mijery madinika hatreto ho anainy ambanivohitra mantsy zany TVM zany efa tsy de fijerinay intsony zany satria ohatran'ny vaovao ohatran'ny momba fanjakana mandokandoka fanjakana na de hitanao ary fa tsy mety ary ny ataon'le fanjakana pirofo hitantsika zao androany tambo vovona voakanao teo ray aman-dreny ara-drazana teo Mahamasina hitarika olona hanadio an'ny Mahamasina hanadio ny firenena amin'ny sabotsy misamborony mpitandro ny filaminana teo fa inona loatra fa iza ndray zany niterana amin'ity firenena ity ny mpitondra efa vazaha ny ray aman-dreny ara-drazana nieritreritra hoe hanadio ny tanàna mba ho tany malagasy handrakan'ny malagasy ny firenena malagasy fa tsy hoe hoan'ny vazaha efa betsaka fantotoana natao tamin'ity firenentsika ity na ny arena mivoaka teto na ny asina mipotipotehana teto tonga ny vahiny tamin'ny nandranakantsika tamin'ny 1995 zay tsy diso 1895 zay tsy diso 95-86 tamin'ny andron'ny Ranavalana de efa nolotona amin'ny malagasy fa vao miasa am'izao fotoana zao nolotona tanteraka mihitsy ny malagasy satria mpitondra vazaha no apetraka mpitondra mivoaka malagasy raha ranony lalam-panorenana malagasy zany namana faniry ary fantany zany fa fanahina atao ka rehefa anadio ve anadio le firenena aveo le vahoaka malagasy hoe alao aranga averina amin'ny maha-malagasy tsika ny tany de io nanaovana azy izy ndray zany niterana amerina amin'ny mahagasy ny gasy lasa aloha misy fanontaniako satria efa tonga de niazakazaka tamin'iny i Gaby fa tiako antanina la hoe malagasy miaro ny tanindrazana vao najonareo voatselakory zay mamita sy le hoe tonga de fanehoan-kevitra mikasika le fanadiovana ny tanindrazana ho ataon'ny ray aman-dreny ara-drazana misy somary ifandraisana ve le mino fa fikambanana samy manana maizasy fa misy somary ifandraisana ve le antom-pijoroanareo zany raha ohatra zay fanehoan-kevitra ao zay samy manana ny misy azo daholo moa reo vondrona toko reo na ny ARFM na ny mamita na ny RDM fa tsotra ny tambarana fitiava-tanindrazana satria ny ray aman-drenitsika aza adino namana faniry fa namony tena ho any zany hoe taniny zany mekoatra anao tamin'ny 1947 maty ny gasy be da be ny ripaka am'izao fotoana zao nefany to ny vazaha indray ny miverina
vazany reny mbola hitondra atsika tsy azo ekeny zany na manafaniry ary reny andomako ny fon'ny malagasy hoe mampalahelo tsika malagasy inona no atao fa nga moa tsy efa vita tam'le hoe tolony kolektifa na niatsika fotsiny le adian'ny vazafy fa hiarika zavatra fandray tsika ho anay de mamitany tsy vita hatram'izay zay fantatra hoe hatreto tsy vita nandroka amin'ny vazaha teto ary tsy vita ny nanadio ny hasiny Madagasikara diovinay ho ataonay averinay amin'ny asiny Madagasikara mamita zany zay ny tikan'le mamita zay ny tikan'le mamita be da be ny zavatra tsy vita teto zany azo atao mamita azy fa ny zavatra mahavariana na manafaniry de ty fotsiny hoe vahoaka malagasy a olona gasy ray aman-dreny malagasy a no anadio ny firenena malagasy a de samborina fa raha tamin'ny Frantsa ve ohatra mbola misy zany samborana hoe vazaha zany ao an-taniny izy a ao izy ny anadio ny fireneny a de voasambotra ve reny olona reny angamba zavatra tsy le marina tsy le demokrasia mihitsy zany nohatra ny sombasambain'le mpitondra satria zareo mpitondra mihitsy manimba an'le le demokrasia malagasy manimba le firenena malagasy zany zareo ka amiko a rehefa hoe sy mbana ihany le izy nda hiara hanimba ary fa zay nefa teny hoe zay tsy hanimba fa zay amorona ametraka amin'ny fireneny ty mba ho an'ny gasy ray manontolo izahay hanjakan'ny tena malagasy izahay ary olova ho an'ny taranaka faramandimbony malagasy izay ny tedavina ary zay ny vitainay zay ny fampandroana ny firenena tompokoa tsy vita raha tsy miara mamita raha tsy miaraka ny vahoaka ray manontolo manao soroka miara milanja manadio ny tsy vita rehetrarehetra ary mamafa ny tsy voafafa manadio tanàna zany ka inona no tsy andraisana anjara ao anatin'ny fifidianana raha ohatra hoe misy zavatra tokony atao Andriamatogaby fa maninona no hoe mbola andeha hanao zavatra hafa na sahala am'izany araka le resana hoe diovina ny tanàna sy ny sisa ohatrohatran'izany fanontaniana ihany azy zany le fifidianana nge lalana ale raha ohatra hoe tany demokratika ka mandeha am'mpamarinana le fifidianana fa le fifidianana koa nge tsy mandeha am'mpamarinana raha tsika teo mivokatra fa be da be ny commune bureau de vote miforoporona amin'ny tsisy dikany fotsiny ary be de be ny résultat zay tany ananina tany diso fa navoakany zareo ihany zany anisan'le mamita zany ka vovitainay ny fanadioana ny tanàna ny fifidianana atao iny fa atao amin'ny ara-dalàna eken'ny maro eken'ny rehetra tsy contre an'izay nareo tsy contre an'izay le fifidianana manakaiky vahoaka ty raha ohatra ka tena voadio ny tanàna raha ohatra ka tena hoe mandray anjara daholo ny rehetrarehetra raha ohatra ka tena hoe valim-pifidianana marina madio mazava ny misy eo tsy contre zay fa raha ohatra ka hoe mbola ohatran'le teo aloha izay de amita ny zavatra iraka nampanaovana anay eto hoe amita amita zay ho an'ny taranaka faramanimbonay ary anampy zay ny ARFM ka io ara zao no raisina teria mpivoatanàna tery ny mpitarika ny RFM fijerinao azy mbola izy ve le tsika amin'ny sabotsy raha fijerinao saiko na efa manana information tsy ny olona ray a no samborona akory ny alan'ny alatsinanana tsy hoe ka hazo akiray tapaka no vitan'ny ala manjakandrina fa be de be ala eo ary be da be ny olona manana fahendrena be de be ny olona mahatsapa fahoriana noho izao fitondrana zao be da be ny olona hoe mbola sa na gadraina daholo a rehetrarehetra reo a aza matahotra minoa fotsiny ihany fa mbola be de be ny olona hipotra eo za mino fa tsy mifampitahorana treny ny afanany atsika am'zoma amin'ny sabotsy fa za manantena fa ho avy maro ny mpitony ny vahoaka hanatrika an'ireo ray aman-dreny ara-drazan'ireo hanadio tanàntsika hanadio amin'ny vatomasiny sika miaraka amin'ireo RFM reo fa tsy hoe higafina handongam-panjakana eo nge namana faniry de mahavariana inona marina moa zany ny aton'ny samborana an'le olona hanadio tanàna ho anao ianao na malagasy ianao mino fa tsy micontre an'le izy satria zay le hoe fiverenina andoha rano ka le hiverina andoha rano ve anao de samborona
amiko tsy olona mefy tena tsy malagasy no manao an'izany olona matahotra fanjakana matahotra fitondrana zay no mipetraka amin'le matahotra niongana zany manao an'izay fa raha misy le fandaram-potoana anisan'ny ho avy ianao za izay ho avy satria vahoaka malagasy zay firenena malagasy ny resahany eto fa tsy firenena vazaha efa hoan'ny malagasy tonga izahay io a tsisy mahavita tena irery zany efa nandramana daholo teto ny fomba rehetrarehetra nitondrana ny firenena na amin'ny alalan'ny fifandraisana tamin'ny tany ivelany na tamin'ny alalan'ny etsika maro isan-karazany fa tsy navita fa am'ty andao kosa mba andramany iverenana ary malagasy tombotsoan'ny malagasy ny malala kokoa ny taniny tombotsoan'ny malagasy ny miaina kokoa hoan'ny fireneny ary tombotsoan'ny malagasy ny manadio ny taniny tsy misy olona petraka anaty trano maloto zany fa niry fa trano madio ny ilay nipetrahan'ny olona vaovao olona madio fa tsy hoe trano maloto ny ipetrahan'ny olona madio iany ary sady miezaka iantsika zany ny azon'ny vaovao rehetra rehefa avy eo satria ny namana mpanao gazety moa zany any ambadika any de miezaka ny azo ny vaovao maro samihafa izany eny atsofon'ondreny ko misy fandravana trano eny de misy olona sahirana ihany ko zany am'izao fotoana izao misy ny savotra misy ny malahelo sy ny rehetrarehetra zany ny zava-misy eto Madagasikara any mato gaby vakiny adina mino fa mety mahita sy miaina ny fiainana rehetra indray ivadika mihitsy amin'ny tontolo ara-tsosialy am'izao fotoana izao betsaka ny zavatra tena mampiantso ny malagasy ny resaka jiro ny resaka fiakaran'ny vidim-piainana ny resaka tsy filaminana ny resaka fakana tany any malagasy ny resaka olana eo amin'ny tsy fananana asa sy ny sisa sy ny sisa mba hitanareo ve reny samy mamaky anareo de hoe ndao aloha fa misy vazaha eto marina namana faniry de le mpitondra mihitsiny tokony hoe ahitan'ireny ko fa mahavariana le mpitondra mijery fotsiny am'izao tsika miteniteny zao ao ana Marivo mitsoka ange ny olona vokatry ny asan-dalo be da be ny olona ao zao mitsoka anafika eo ny dalo sandary manaky efatra no ao roa lahy roa vavy ny tany alain'ny vazaha fotsiny etsy an-daniny alain'ny mpanambola fa tsy rahan'le mpitondra mihitsy zany satria tombotsoa amin'ny tokany angamba ny eritreretiny ho anazy fa tsy tombotsoa am-bahoaka io ange raha ny tena marina tsy misy fampanotrona mandeha namana faniry raha tsy miana amin'ny kalma ny firenena tony ny vahoaka miasa tena miasa akitsipony vahoaka mandrotro ny firenena fa tsy hoe ianao manao zay tianao eto ny mahavariana be da be ny ari-pirenena ao ny vahoaka tsy ny vahoaka mamoaka an'izany satria zavatra amina taonina le izy fa tsy amina ohatran'ny telefona ny zavatra mahavariana de ty le mpitondra fanjakana nefa ny etsy an-daniny mitazana an'le izy fotsiny fa le vahoaka kely le tany le zavatra mba hananany ary no alaina mahavariana zany fa inona loatra reny mahatonga an'le firenena ohatran'izay satria valy nomeko anao namana faniry le mpitondra tsy miraharaha vahoaka le mpitondra tsy mijery vahoaka fa ny eo am-paosiny jerevany tsy fantatro zay hoe mifarafaizana sa ahoana de manaroatra amin'ny fitondrana io izy aloha satria mbola ampin'ny miaramila ampin'ny zandary zandary tokony anentsika dalo any ambany vohatra rehetrarehetra any io fa mbola sambotra olona etsy mamasina inona ny fahotan'ny olona anadio tanàny zany fa tsy mipangalatra any ambany vohatra any enjehana any ny tokony asiana resaka be deabe namana faniry ny mpangalatany reny gadrainy fa tsy olona hoe anao anadio tanàna amafalalana mafatokotany ya za te fantoka kely amina resaka fitantanana amin'ny akabeany manantena inona am'ty fitondrany ity ny vahoaka malagasy raha ohatra ka mifidy an'io filoham-pirenena io ho amin'ny fomba fijerinareo amin'ny fomba fanaovana politika misy marina namana faniry le klasy malagasy zany lefa tsisy tsony
taloha masiny hoe klasy ambony de klasy moyenne de klasy ambany fa zao tsisy tsony le deux de faharoa klasy faharoa fa ny klasy voalohany sy farany de le voalohany a milalao an'le fahantrany le vahoaka de ny zarazara t-shirt ny zarazara vola de nanantena le vahoaka mifidy azy hoe mbola misy azo antenainy ty olo ty satria aleo matrafisy zay maty androany zay mamboatsika vahoaka malagasy de maka le vary kely raika lao rokaboka tosika fameny tosika tsinjo tsy fantatro moa le teo an'le izy fa rehefa vezy manondrana repirenina maro be ny antenain'ny vahoaka raha io fanjakana io mbola eo angamba hoe ifidra amin'ny maso inona dikan'izay itomany tena satria nataony anie ny zarako ve te hozonina ve le vahoaka ary anasalamby na nataony ange certificat ampamaky vato inona no atao am'zany hoe certificat ampamaky vato zany ampiko zany olona tirena hoe andanonareo manao vato ka le vato ary ve isy mpandray le vato ary ve avelona firenena fa marina eboebo fotsiny le izy any amin'ny comité international lany azaona resaka hoe tena miasa mivoaka malagasy navita asa be deaibe fa raha niasa misy tetonge jeu de ludo zay no meny fanjakana io inona natenaina amy jeu de ludo solamboto no mitanao eny raha io fanjakana io mbola eo za miteny aminao fanjakana sary tahotra io fanjakana tsy avitininina io ny antony de tsotra be olona nadio tanàna ary zany no samborona ny asa nisy hatram'izay tsisy nampanantena lalana be deaibe izy nampanantena école manara-penitra izy nampanantena ny ty resaka bidim-bary izy ohatrinona zao ny kilao amin'ny vary de inona ny asa miforona de ny lalana ve vita raha tsika mihita fa lalana tsya lalana makaty io ary rano be nge lany vato ny bebon'ny gouverneur ny mitondra fanjakana hoe ataonay io lalana io fa io izy io mbola rano be mandeha lakana angamba tsisy ao fa mandeha posy mandeha sarety be da be ary anisany tsy voaza moa ny tenanay ny lalana ao Antananarivo renivohitra ny lalana amin'ny route nationale tsy misy varany indrindra ny aminareo vaky ny adiny iny potika vao 7 kilometatra mialan'ny renivohitra de fa ratsy ny lalana eto Antananarivo renivohitra ihany ary tompoko ty hitanao fa ratsy ny lalana vao miasa any amin'ny tany sisy any tsy tanin'ny olona any ary zay ny bebony zay ny etiny amin'ny tany boka RN13 ny RN13 zao vita ve tsy vita nge zany za te antany kely fotsiny maraparanantsika azy rehefa aveo te antany kely fotsiny ako inona mba fahitana fomba fijerina ny hevitra Andriamatoga Vaky Nadina mpitarika ny vami ao anatin'ny mamita mpikambana atao anatin'ny RMDM momba ny raharaha Romy Andrianarsoa zay taleny kabinetra ny fiadinan'ny Repoblika teo aloha za aloha tsy mino hoe nandehandeha ho azy tam'izao ny ololiny ary za tsy mino hoe tsisy mpaniraky ny ololiny fa ny zavatra mety fantatra de ty rehefa tonga any amin'le tsy azo anao raha de mialaala ilany zany raha zay ny azo tondrana azy le mpitondra fanjakana de amin'azy hoe tsy izy io tsy misy zavatra mandeha ho azy zany eto amin'ny firenena fa misy tompon'antoka ao ty taliana kabinetra zany no avita hitondra anao kolokolo be am'zany fa matoa izy sa de misy olona miantoka hoe ataovy fa rehefa mahazo de ny anjarako azadina fa rehefa voanao de naletiny kely aloha ary za manantena mihitsy hoe tsy adala ny Britanika ny tanany iny ary za mbola manantena toy an'iny fa tsisy olona tokony hafamainy zany marina eto le fitenin'ny tolo hoe aza manontany basy amin'ny anglisy ianao mpangalatra indray ve no avelany am'izao ianao mpanao kolokolo indray ve no avelany am'izao neto Madagasikara matsy le lasa leçon fotsiny le hoe ady amin'ny kolikoly fa kay le mpitondra mihitsy zany raha jerena manao kolokolo satria pirofo ny talian'ny kabinetra ny fiadinan'ny Repoblika isotratra io ka amiko raha mpitondra ohatran'io mbola voanatokanany ray zao ny linina entre Dubai makatia Antananarivo zay avion dia atao inony zany olona isakim-bolana no mandeha am'zany isaka herinandro mandeha am'zany linina zany
fa inona zany tena atiny anokafany azy mazava ho azy tsy mandalo afrika ntsony ny business rehetrarehetra fa tonga de directa Dubai de inona ny antony satria za mpitondra de azoko atao manao ampaosan'iny namba amiko ny ary de tonga de linea directa any io tsy sakasava satria tratra le izy tao Kenya bois de rose tratra ny volamena tratra ny bitabe akoatran'le volamena mivadika vita anaty coffre eny ary mino aho fa mbola hanana fotoana indray erahana amin'Andriamatoa Gaby Vakinaidina tena hitako le commentaire atsika ato ny amin'ny hoe miara malahelo amin'ny Gaby Vakinaidina sy ny mamita ny jerantsika zany am'le hoe ny samborana ny ray aman-dreny no elarako tondrasoa fa mbola manana foana fijoroana araka le teninao teo hoe tsy maintsy misy ijoro foana eo amaranantsika azy ary ny afatra sy tsipiteny ara-politika avy any aminao any mpanaraka atsika eto atoerana sy any ampitan-dramasina satria misy any koa ny any ampitan-dramasina de io manao ambadika eo nisy olo-mamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahenina Totosoa Andriamampandry miomana ihany koa tsika ny amin'ny boribory tany fahenina hanaraka ny faneho-kevitra sy isika manerina Madagasikara sy any ampitan-dranomasina rehetra any satria ho avy eo député Bagosy rehefa avy eo dahoara Andriamatoa Gaby za mino hoe fa mivoaka malagasy mana-tsaina daholy ary tsy anadino ny tanindrazany sary tia amin'ny fireneny tsy avelantsika ho an'ny vahiny ny tanitsika fa za manantena za manentana anareo tiavo ny tanitsika fa tsy manana ny aniza tiavony tsika io ny anjara hany anjarantsika ny men'Andriamanitra atsika maninona moa ny olona ao Sénégal resaka fanikana lalam-panorenana ary konan'ny olona tao ka itsika tanitsika zao nefa sy mba sombaina ny ray aman-dreny ara-drazatsika nefa gadragadraina sambosamborona mpanao politika atsika sambosamborona nefa tsisy firenena tokony androso raha tsy misy mpanao politika fanaovana politika mantsy ho azavaiko kely namana faniry misy manana samy manany azy io ao le politika tsy mahalalaka ohatran'ny paosina fa ao le politika am-bahoaka le mpanao politika am-bahoaka aminay ilaina mihitsy le hoe fitambarany hery rehetrarehetra de za ny teny am-bahoaka malagasy hoe andao hiaraka tsika andao tsika iompana bebe koa amin'ny fitiavana ny firenentsika fa ny tanitsika tsy omena ny hafa firenentsika tsy omena ny hafa fa andao tsika hiara-mita andao tsika nao rodo be hoan'ny tanindrazana fa tsy misy olona maty vatana zany maty fanahy zany fa maty vatana misy ny tanitsika aza avela ho lasan'ny ratsy fanahy maty indroa tsy misy fa indra-pandeha ihany koa nefany ka raha samy maty any aloha maty mamela mamoan'ny taranaka toy zay omena ny hafa ny tany eny ary makasitraka Gaby Vakinaidina de mino fa mbola hanana fotoana indray ianao akoatry ny androany hizarana hevitra eto amin'ny fandarantsika zany de misaotra betsaka ihany koa miandala misaotra aminao namana faniry de misaotra ny mpiandriamantolo sy ny teknisianina député Bogosy moa fa ambadibadika eo de mametraka veloma ho atsika mianakavy mino fa tsy androany ihany fotoana mbola ionina fa mbola maro 30 minitra katroka isika no niaraka tamin'Andriamatoa Gaby Vakinaidina tato amin'ny fandarantsika nahafahany ny resaka namelabelatra nilaza ny zavatra tokony ho resahana amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany izay Gaby Vakinaidina zay mahitsy fijery zay koa ny mpitarika raha teo tia tanindrazana samyjoro amin'ny fiarovana izay tanindrazana sy ny firenena izay de akasitrahantsika izy ny vahiny teto amin'ny fandarantsika fantatro fa efa vonina ao ambadika eo nisy olo-mamoaka ny Madagasikara Totosoa Andriamampandry fa tsara angamba aloha faly vetivety hovakitsika aloha le vavao anankiray iny zay nalefako tany amin'ny faly zany mba ahafahantsika zany mitondra ihany an'le adevitra zay tsara ho resahana zany raha ohatra ka efa hita amin'ny faly izy satria nalefa capture d'écran any amin'ny faly ihany de hovakitsika kely zany ity vavao iray ity zany nalefako par WhatsApp le izy faly de satria le izy zany mikasika tena fiainany vahoaka amin'ny akapobeany mihitsy manahirana ho afa
tena hoe tena atody miady amam-bato a lasa tsy tompo tanàna ntsony a lasa tompo mangatakatany a lasa miafy amin'ny tany le malagasy am'izao fotoana zao zany daolo ny anasokajina ny zava-misy aloha fa mialohan'ny fahitany faly an'izay a zay ho alefatsika rehefa avy eo de alohalohantsika hitodika ato amin'ny solomamboaka Madagasikara todsoa Andriamampandry miarabanao Andriamatoa solomamboaka mialatsiny ny amin'ny fandaminana fa io moa tsy maintsy avadibadika daolo ny fandeha amin'ny fotoana rehetrarehetra mbola tany ny anjery manontolo ianao no niazakazaka indray asika amin'ny fandaharana satria ho an'ny fandaminana aloha zany de lasa aloha indray député todsoa androany zany a de miaraba député sady misaotra ihany koa ho an'ny fotoana zay nomenao androany faly miarabantsika rehetra ary miarabanao faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka dra malagasy rehetra zay manatrika tsy tapaka ny miara-manonja zay mitombotombo sesylany arasaika amin'ny vahoaka malagasy rehetra dia manaraka ny miara-manonja avokoa na any tokantrano io na eny an-dalana io a efa misy radio misy na ny telefona amin'ny facebook enon'ny olona na any toeram-piasana na any tsa na aiza zany a de miondana miara-manonja daolo ny vahoaka am'izao fotoana zao satria liana te anaraka ny fizotrany raharam-pirenena sy amin'ny famakafakana zay ataotsika ary eto zany anomboantsika ny fotoana androany dia isorana manokana ny solom-bavoaka ny Madagasikara Gabogosy mahamy arabe indrina satria nangarasa kely ny fotoanany anio ho an'ny fandaminana ihany koa dia famadika kely izy zay roalahy de aza malahelo ianareo fa be da be ny manaraka azy fa rapitso izy ho avy eo fa aza malahelo ianareo fa dia rapitso zoma zany izy no tonga eo zany amakafaka sy aneo hevitra amin'ny raharam-pirenena fa dia androany zany ny tenako dia anio zany dia ny tenanay sy faniry zany no hitondra ny feo ary andalina ny zay tena malaza indray am'izao fotoana zao mba ahafahantsika zany manome sosikevitra ho atsika rehetra ary koa ahafahantsika no manitsy ary ahafahantsika kokoa zany miteny sy mijoro ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena koa anomboana azy dia miarabantsika rehetra ary koa miaraba ny olona rehetra zay manana tsingeritaonany anio fa dia ela velona ny nareo ho ambiny zava-manasatra ary engany mba aharitra eto amin'izao tany fandalovana izao eo ihany koa dia atao kokoa manokana zay ireo tsy salama am'izao fotoana zao mitondra-bavaka anisy ireny na ny an-trano na ny toeram-pitsaboana ary tsongainina manokana eto ranabavy madame Ganorea zay vo avy tany tokantrano tany zao zay faniry zao dia mirary fahasalamananao madame Norea zay vadiny inga Anatole Bogosy zay mipetraka eny Akatso mitondra-bavaka anao ary isika rehetra ny praimona ny havana zany dia angatahana mba hitondra-bavaka reny havatsika reny reny namatsika reny zay azo ny tsy fahasalamana fa misy manatentsika rehefa miombona-bavaka dia tsy maintsy salama koa dia courage ianao madame Ganorea fa ao an-damosinanao zay ary manohana anao trany amin'ny fiainana ary koa dia mirary soso fahasalamana koa ho an'ny vady aman-janany ho an'ny nga Anatole sy ny taranany zany mankahiri azy ireo amin'ny fitsaboana zany vady andefomandriny izany kokoa manokana koa faniry ho an'ny namana sy tapaka zay nandritra ny telopolo taona niarany mianatra ny fankahita teo zany dia eo zany ry monsieur Anatole ry Sandy ry Gislin ry Fanja Hortensia ry Chantal ry Bayante Sara ry Farayanitra zay niaraka daolo nafinaritra zany ry faniry telopolo taona promotion niaraka teo zany sady namangy an'izany madame Ganorea zany zay tena hoe tsy mifakafoy ary niaraka tena hoe ny fampina manta sy ny masaka zany tao anatin'izay na ny mora na ny sarotra na akafaliana zany tao anatin'izay ary mpitondra-bavaka ho an'ny salama rehetra zany tsika am'izao fotoana zao na izy na iza koa dia anomboantsika azy ngamba faniry dia ny sosialy zay fanao zany
satria tsy maintsy aseho atsika zany a mba ho fantatry ny olona hafa zany zay nisitraka azy zay misitraka azy koa zay koa zay mety misy tsy malala fa dia afaka efa herinandro zay de efa nanomboka ny fisaotana anarana amin'ny koro d'anglais moa zany zay efa ndraisantsika koro mamem-poana 7 volana ho an'ny zanaka ambo-manarina rehetra ary tsy zanaka manarina rery fa noho ny fanangatahany maro zany de misokatra ho an'ny ditsirika zay mifanila zany a izany akoro mamem-poana amin'ny teny anglisy zany 7 volana mamem-poana efa misy 900 mahery zao no ny soratra anarana nefa mbola amin'ny 7 ny volana febroary ny fara fisaotana narana zany a koa de hita za fa de lina de lina mihitsy zany ny olona am'izao a na ny tanora io na ny ankizy io na ny lehibe io a ary marina fa ny polikopy koa dia mamem-poana zany a ao anatin'izany ary mariatsika zany a fa tsy mifidy io fa misy mandeha mantsy mifia hoe sy ny tima ihany ny mpikambana anatin'ny tima ihany tsy mialonjafy tompoko ary todsoa andre mampandry solombavam-boaka sy ny ekipany hatramin'izay nanaovana asa sosialy na foto-dravitra aza maro teny ambo-manarina dia tsy mifidy izy na iza zany na iza fa rehefa hoe ho any ambo-manarina ho an'ny vahoaka malagasy dia mahazo misitraka an'izany daholy na izy na iza reny foto-dravitra asa maro zay natao reny koro mamem-poana tamin'ny CPE BPC ny baka reny foto-dravitra asa vita be reny fanarana ny tsikafina sy fanamboarana ny kanal reny fanaovana ny bassin maro samihafa reny nyeraelakilatrano maro samihafa zay nataontsika reny a dia tsy hoaniny hoe ny tima sy ny mpikakambana ihany a fa ho an'ny vahoaka rehetra zay monina eny ambo-manarina ary zay nanisany mampiavaka atsika zany a zany hoe ho an'ny rehetrarehetra ary tsy manavaka atsika ho an'ireny asa soa zay atao ireny marina moa zany a fa matoy zao no atao zay zay koro mamem-poana zao sy andehan'ny fahadimy de noho ny fahafantaratsika fa ilaina zany fafezana ny teny anglisy zany ary fantatsika fa efa amina million zao no manao koro anglais am'izao faniry a mamem-poana 1 mois 2 mois efa amina million dia par niveau nanaovana azy a fa am'izao zany dia mahazo mamem-poana 7 volana zany a ny natanora io na zokiolona io na vavy na lahy zany a dia marina fa amin'ny herinandro ny farany amin'ny 7 volana febroary ary manomboka amin'ny 2 amin'ny volana marsa zany a ny fiandohan'izany koro zany manaraka izay koa dia amin'ny lahady dia isy finalina lehibe indray eo amin'ny kianja ny nosy be zay vola zay mbola amin'ny tambo-manarina dia omby be a sy ondry anakenina ndray zany nosy zaraina ary vahoaka manarivony zany eo a dia ho ana vahoaka nambo-manarina sy ny mandreta dia ampifaliana indray zany no anasanatsika rehetra amin'io a misy zany hoe misy finalina valo zany amin'io faniry zay omby 2 azy sy ondry 9 ary am'ray ora dia hiditra eny amin'ny terrain eny amin'ny kiandro ndraindray zany ny tenako a satria manana ekipa moa zany ny tenako dia ifa isy zany a lalao ampiralahina zany a zay atao hoe zay tena mafaly ny vovoaka mihitsy mahita hoe député iny le poste disinay a dia misy ozy afanira ato a de amin'ny alalahady zany dia manasa atsika manomboka amin'ny maraina zany a ny fotoana eny nosy be zay vola eo amikanja ny todsoa moa zany ny anaran'izay a ka hatramin'ny ariva zany a dia misy foana zay final zay a ka am'ray ora zany a dia ny FC Papy de ifanandrana zany a ny ekipa voafantana nanosy be zay vola sy ambodimita mitambatra zany a nanao amin'ny FC Papy a ny FC Papy zany dia ny ekipa sy misy ny tenako a ary eo daholo zany a ny afokotany maro zay miaraka ao anatin'izay a FC Papy zay de amin'ny lahy zany ny fotoana dia mino sika manantena fa ho maro ny olona ary engane mba ho tsara zany ny andro a mba ahafahantsika zany a manatrika zany finalina zany a ary io koa zany ny match d'ouverture zay a irahako zany a amin'ny ekipa zay avoafantana avy eny nosy be zay vola sy ambodimita sy ny manodidina iny
eny ary reny moa tsy maintsy lalovana satria misy zavatra marobe izay verina fa tsara ho fantatry ny rehetra ihany betsaka koa mifangatahana eny amin'ny lalana eny kokoa hoe ny hitanytsana nyreo aezaka vita samihafa dia zava-dehibe daholo zany rehetrarehetra izany député Todsoa Andriamampandry ny vaovao androany aloha zany a raha toa ka efa voninao zany a de resantsika rehefa avy eo aloha zany ankoatra ny vaovao ara-tsosialy fa vaovao ara-politika giaby vaky ny adiny fa nitondra amin'ny fomba fijeriny teo réaction à chaud zany a ny amin'ny nosamborona ihany koa zany teny mamasina teny ny mpitarika ny ray aman-dreny ara-drazana sy avy amin'ny foky eto Madagasikara RFM any matora Kotondrasoa Noël izy a zay nantanteraka fiona tampanao gazety ary nanambara ny hetsika lehibe zay kasain'izy ireo atao a eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina eo amin'ny Vatomasina amin'ny fanadiovana ny Madagasikara tokony tanterahana amin'ny sabotsy fa 20 volana febroary ho avy izao kanefa zay moa zany zavatra nitranga raha mety faly sady miresaka tsika no afaka mandefa sary zay nalefatsika teo ihany mba ho hitany député Todsoa izy zay zany vaovao député Todsoa io zany ary matono ela Rakotondrasoa zay didinina mpitandro filaminana zany ary niditra atao anaty fiara mpitandro filaminana tonga de fomba fijery anao amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena zany inona no hevitrao so zany de tena hita hoe mbola miatra zany mbola misy le jadona eto Madagasikara misy ny tsy fahazakana ny demokrasia ary zao fisamborana ny ray aman-dreny zay mpitolona tahaka izao dia isy akony tato fa fofoko maromaro nge no ao anatin'io faniry ary mahenika ny Madagasikara ary eo ray aman-dreny ara-drazana ao dia manany maizy azy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny communauté sy ny faritra zay misy azy zany ao anatin'izay ka hitatsika am'izao zany fa mbola tsy miova ihany le fomba ratsy fanaon'ny mpitondra zany ka eto zany dia ny tenako mahasombavomboaka ny Madagasikara dia manameloka izao fisamborana ny piraitan-drazana amin'ny tena izao rehefa tsy mitovy hevitra ve de atao an'izao foana le izy ary mbola tsy fay any ve nareo fa hoe tsy mety zao zavatra ataonareo zao misambotramotr'olona zao ary hitadidio fa misy fiatraikany nge zao misy fiatraikany ratsy zao amin'ny fomba fitantanareo ny fiarahamonina sy ny firenena de tsy jerevy zao fa tsy maintsy hiesika daholo ny foky rehetra am'izao eran'ny Madagasikara fa manina le mpitarika nanao inona izy tsy nitondra basy nge izy na tafondra na grenady na nanopy ao anatin'izay ka ny zavatra ohatr'izao zany dia mampanahery mihitsy fa tokony tsisy mihitsy amin'ny tany demokratika zany ny fisamborana olona tahaka izao ary ray aman-dreny le izy ao anatin'izay fa rehefa manao hevitra tsy mitovy aminao ve de ho samborana foana zay nge mahatongatonga ny olona tezitra am'izao fitondrana zao zao mahatonga ny olona hoe raha miteny ny mpitondra hoe ity natao ity tokony atao de miravoravo tanana ny olona zay mahatonga ny olona tezitra hatramin'ny solitenina mpanjakana hatrany fotony hoe tezitra hoe zany ve no ataon'ny fitondrana am'izao fotoan'izao ka ampingamba tsy tokony miditra amy zavatra tahaka izao tsontsika ka ny teoko atao de hoe avoaingana le olona fa hitatra zavatra avy io ny olona nke zao tena efa sorina daholo faniry am'izao fotoan'izao ary tia akoatrany ty fisamborana ty faniry dia tam'ty herinandro ty dia namaivay be mihitsy ny tabataba ataon'ny mpiasa-mpanjakana am'izao fotoan'izao fa de mbola takina tsy hoe tsy maintsy alainaikana ny diplôma ny CIN certifié ny décision maka diplôma afaka roa andro telo andro maka diplôma zany ka vitan'ny roa andro telo andro sy herinandro iafaniry de lasa miteraka trouble any amin'ny nivon'ny mpiasa-mpanjakana zany ny zavatra tahaka zany de hoe ny mpiasa avy any amin'ny fopy zany no nazo baiko de mitety an'ny ministera tsirairay avy sy ny service ya publika rehetra de lasa miteraka fampirorona zany lasa miororo zany mpiasa-mpanjakana rehetra am'izao hoe isy ny affectation ary isy koa zany hoe fanalana mpiasa-mpanjakana 50 000 zany fa de tonga de eon'io zany hoe mizotra makany am'le eritreritra zany le izy am'izao fotoan'izao
de hoe avoe daholy aloha zany a ny mombomba an'le mpiasa ny décisiony ahoana ny emmany ny karazana fa maninona no atao an'izao e izany zavatra zany nge raha hitaky an'izany ianao misy direction ressources humaines nge ao anatina ministère ray ao faniry e de afaka ataony ao amin'ny ministère no mifandamina sy hoe mivérifie an'izany raha misy ity mahatao olona mpiasa mpanjakana efa tao nisy vérification nge atao e ana diplôme na ana CN fa manina zany a tonga de tereko masaka hoe tsy maintsy vita zao 2 andro 3 andro de alaina zany de terena zany a tsy maintsy ame an'izay a le mpiasa-mpanjakana tsisy fanazavana hoe inona no ilalàna an'le izy misy inona zany adéquation formation resaka emploi ve no tiana atao anatin'le izy de atsofo daholo ny mpiasa rehetra ao anatina direction ho anankiray a de asio faharazavana le izy asio fanafarana tsara le izy asio information tsara le izy asio sensibilisation tsara le izy fa tsy voatotonga any zany any amin'ny misy anany fopy de tonga de baiko no atao hoe mila diplôme nareo zao de zao ilaina amy latsinainy be da be zay mitaraina anazay andro zao de efa tsy katsako ny 20 no nitaraina tamiko faniry ny olona ny mpiasa mpanjakana hoe ahoana izy ty e hoentina katezerana ny olona zany ao anatin'le izy ny décision ilaina efa ao amin'ny responsable na ressources humaines daholo nge zany raha mila an'izany nareo reo amin'ny fopy efa mazava nge zany e misy direction ressources humaines ny ministère tsirairay avy misy responsable ny RH ny service public rehetrarehetra maina reo any no manatona karaha tianareo a ny momba andrakoto na rasoa na rahabe de any nge ny jerevanareo ny momba azy e fa maninona zany hoe tsy maintsy le olona mihitsy mameno le izy a de takina le olona fa misy inony e de lasa miteraka misy impact psychologique amin'ny resaka asa zany ino anivo ny ministère tsirairay avy ino anivo ny mpiasa-mpanjakana eto Madagasikara zany a ny zavatra tahaka izao zany a fafaniry io averika any raha mbola mitoy zao zavatra zao ka tena misy tokoa zany hoe affectation massive zay atao zany na resaka hoe esorina ny mpiasa-mpanjakana mbola sarotra nkekeke zany e mbola sarotra zany ary misy ao CDI ko anala CDI zany efa sarotra ka maika hoe mpiasa-mpanjakana ve no esorinao ary ny affectation zany toko de misy procédure raha zavatry hoe affectenao am'zay tiana ilavana azy le izy de zao zao a tsy misy resaka politique io de aveo reo anao affectation de tsy objectif le zavatra ataonao fa hoe zay mamofomofona mpiasa-mpanjakana rehefa tsy orange de ho affectenao daholo zany alefanao any tsy ombe zany ny olona veto Antananarivo ny olona avy Ambasinga alefanao any Fianaratsoa ny olona any Akandreo alefanao any Betsiboka any amin'ny faritra ny olona eny Amboamanarina alefanao any Sambava ohatra na any ambanivohitra iza nandikan'izany eto e fa lasa hoe tena hoe miantsy ady ve reto fitondrany reto e inona no tokony ataonareo an'izany fanatsarana ny fitantanana mpanjakana no tokony ataonareo rehefa nazavaiko tamin'ny heriny zany rehefa hitanareo fa tsy ampy ny faripahalalana na tsy ampy ny résultat zay takina amina direction na ministère asio formation asio renforcement de capacité ao rehefa hitanao fa tsy ampy zany hoe banga zany a ny fiasan'ny atsy amin'ny direction atsy raha tsy amin'ny ministère atsy fa tonga de ororo tsy maintsy mila diplôme aingana dekana aiza ny décision aiza ny kara-panondro certifié tsy maintsy ilaina rapitso sy afaka pitso asio farazavana re tompoko le izy fa za manindry aloka ny mpiasa-mpanjakana reo zay misedra mafy ny karamba efa kely ny fampirorona ataonareo ny fidimpenana efa miakatra ny smigy na enanareo ny karamba tsy miakatra daholo na ny amin'ny mpiasa-mpanjakana na ny amin'ny privé intimidation ndraindray zany no ho ataonareo zany a ho an'ny mpiasa-mpanjakana rehetra eto Madagasikara koa de mijoroa ny mpiasa-mpanjakana miraisa ina am'izay tonga zao ny fotoana mba fahatsika mirahina zany a am'izao fotoana zao fa tsy azo ny tsindry azo lena lavo zao isika menakavy fa tonga zao a ny resantsika ina azao asehoy zay firaisakin'izay a fa rehefa mitambatra isika
indrindra ho an'ny mpiasa-mpanjakana zay voan'ny trindra zolena mino sy mananteny sika fa reo olona vitsy anisa zay mibaiko sy mitaditady hiafekitehanareo sy analanareo reo a de tsy havita nininona rehefa mitambatritsika ary tsarovy fa za manala mpiasa-mpanjakana zany na nyray ary misy procédure be da be zany mbola miakatra codis zany mbola lafantarina hoe inona ny faute grave nataony ary tsy maintsy faute grave misy porofo no nataony de verimberina ve le izy mbola sarotra zany manala mpiasa-mpanjakana ray ary a mbola sarotra mainka efa ho 50 000 ve no tadiavinao esorina ao anatin'izy noho ny tsy fahaiza mitantana zay ataonareo ka oza hoe aza manaonao foana zavatra hafa tao anarenana ny finereona sy ny banga sy ny fitatana zay tsy mety ataonareo fa zakitikitena tompoko no mpiasa malagasy sy ny mpiasa-mpanjakana fa hitararana reo afatra lehibe zay nentin'ny député Toditsoa Andriamampandry tamin'ny mpitondra fanjakan'izay ary ho an'ny mpiasa-mpanjakana ihany koa mila fanomezam-baovao am'izay zavatra mitranga eny amin'ny toerana tsirairay izay misy anareo avy any zany satria dia marobe aminareo tokoa no mitaraina sy mandefa hafatra am'izao fotoana izao fa rehefa nanatsidika an'le vaovao tany Atsofinondra teo eny amin'ny distrika Navaradrano de misy anareo no nanontany hoe fa inona marina le zavatra mitranga de ovakiko eto aloha zany raha voaray an'ny faly le izy ao ve le capture d'écran zany faly mitantara n'le zava-misy raha tsy ao le izy de tonga de alefatsika ty vidéo ty io zany satria lasa ny sinoa zany ny tany de narodana ny trano malagasy mafy mahazo anay ho reo olona ravatrano ravafanana neny be matazana Tsofinondry andranomasy no niatrehana ireo mpandravatrano efa miaraka amin'ny fitaovana androany maraina fa hoe lasa natera-tany sinoa ny tany ny alarobia teo vao nisy ny fampahafantarana notification zany fa hanatanteraka didy fandravana ny trano ny avy amin'ny orinasa sinoa nahazo ny tany misy koa nefa ireo tsy nalala ny fisiny fampahafantarana io akory raha ny fanio-kevitr'ireo olona ny ravana trano tany mirefy manodidina ny 7 hektara 7 hektara eo io tany io ary fianakaviana iray mpiavana no mipetraka ao tanindrazana ary misy fahasan-drazana mihitsy raha ny fanazavana de 120 tafo no trano voalaza fa ravana zany nosy tombotsika tao anatin'ny pejy ny gazety ty tanindrazana zany dia arahana vidéo araka zao hitantsika zao misy vidéo foy zany nisy tomma tamina sary zany niparitaka tamin'ny tambajotra sosialy satria mety mahitsika ny ampitan-dranomasina any mety tsy mahita ihany koa nefa isika manaraka amin'ny tele ihany koa izao zany fandravana an'le trano tena trano be zany no ny ravana zany de tena enjana le izy fa de tena fanatanterahana didy tsy mora hoe malagasy tompo tanindrazana misy fahasan-drazana io tany 7 hektara fa de lasa ny sono eo koa moa misy malagasy manao ny ataony mitsokombakomba ao anatin'izao zava-misy zao vaovaovao maraina teny be matazany ty teny Atsofinondry teny zany mitaraina zany ny fianakaviana am'izao fotoana zao inona nataon'izy ireo de hitantsika am'izao fa tena heripoany eny nanangana trano fa de potika tanteraka zany ohatran'izao hitantsika am'sary zao zany misy ny safotra mikikika zany miantso inona ny atao maro be manerina Madagasikara député Toditsoa ianao fantatry ny rehetra amina tranga aratsy sosialy fiarovana ny voaka sy ny rehetra amin'ny masolom-bavim-boaka raha teo moa zany tsy mifanalavitra aminao eny amboribory tamin'ny fahenina eny ihany ny eny Avaradrano eny zany satria miodina kely ary amin'ny misy anao ary de tonga ny Atsofinondry zany reny zava-misy aloha zany tena hoe tena miampindray zany ny olana aratsy sosialy mponina na de hoe vitsy ara manoloana n'le zava-misy reny ho an'ireny fianakaviana zay niara-mbona reny tena nika mavaky fo faniry ny zavatra tahaka ireny zany hoe ny asa saran'le malagasy le mpiray tandrazana amitsika nininona ka disadisa nininona zavatra miseho dia tsy tokony atao andreny ny fananan'olona trano nke natao manao trano zany ke tena amatona ny sasarana zany ny atsy-amboany ary maninona ny menavahana foana tamin'ity fitondrana de menavahana foana zany ny vahiny sanatria kory tsy hoe tsy fitiavana vahiny fa nanjakazaka mihitsy nke ny sinosy ny karana fanira marina zany tena marina ohatra zao fanotofana tany zao eny aminay eny ambomnara zay mbola tsy amirako aloha fa misy zavatra tena tsy ara-dalàna mihitsy be da be fanotofana tany eny Ambodiady
eny ambotomita eny anao sovavaka sy ny karazany reny hoe iza namy an'reny autorisation tao anatin'izay ao anatin' moa zany ny commune ao anatiny ihany koa zany ny ministera amin'ny fanazarina ny tany ary misy koa hoe solitenina mpanjakana hony manam-pahefana mboraovana recoupement ao ambadiky zany menimena ny olona amin'ny tambary io mba fiveloman'ny olona eny amin'iny laniera sy ny karazany iny de ahoana zany a be da be fanatovana tany fanaovana tambosy fanaovana trano eny tambarin'olona zavatra tak'izao zany dia tena tsy mety hoe tena ravanao amin'ny bilidosera ve ny fananan'olona ary vahiny ny samy joro a vahiny mpiavy a de aiza zany le fitondrana am'le fiarovana ny vahoaka tsy mba misy velo négociation zay atao tao anatin'izay fifampiresahana alohany nanaovana zavatra tahaka ireny fa rehefa manam-bola ve ianao de mahavidy an'isy zao zavatra rehetra zao a de ataonao an'izany ve ny tranon'olona zany ao anatin'izany tsy mety zany ny zavatra tahaka misy fasana ary misy fasana koa le ary le izy tsy de sa izy a 200 na 400 mètres carré fa 7 hectares 7 hectara ahoana ny fomba nahazona an'izany tampoka tena endrana ke zany e nefa manatompo reo tany be da be reo mato reo tao ta voalohany dia manatompoka reto ao zany a mahita nisy zavatra iny dia miantso ny mpiaramonina rehetrarehetra ny vovoaka rehetra ny tompona ndraikitra rehetra ny be ny tanàna ny sefokotany ny solombavambahoaka mba hijoro amy zavatra tahaka izao zao nke nazo niny namatsika iny fa mety azo anao iny anay iny ampiaramonina atsika zany de zay tia ny vahina tao zany alaina de ho alaina de ho ravana ohatrany hoe ve a ny fananatsika ry vahoaka malagasy a ory mpitondra lasa malemo a le vahoaka tsy ory mpitondra tafahetsatsony tena tsy rariny a tena mahavaky fo ny zavatra tahaka ireny le izy moa mamarina fa na de tsy ao amin'ny circonscription ny tena rea dia mijoro ny tena zany manao antso androany ho an'ny totompona ndraiky rehetra zay mipetraka amin'ny faritra iny a ary miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky am'izao fandravana fananan'olona zao ary ny fasana de sahany koa mbola manao an'izany fa ny sakrinke zany ny raha zabymiky ao daholy de saravana atao ohatran'ireny vely izy tena hoe tsisy ohatry ty tena gravy hatram'izay ao anatin'izay ka za zany a de manameloka ary miantso ny vahoaka miantso ny fahefany fitondrana ny mpitondra zay tonga saina mba hijoro amy zavatra tahako zao a ary mba hiady ho an'le malagasy zay nravaina trano a ohatran'izao ranomasika zany fanery tena mazana isy ny voan'ny AVC amy zavatra tahaka ireny zavatra tsy tokony atao mihitsy zany eto amy tany sy ny firena indrindra am'izao fiainana tena sarotro zao faniry satraka izao fiainana vidana briky am'izao de tsany efa natao ndray 50 de ravaina ohatran'ireny ve ao ndaty izy fa aiza le hoe mahamalaga le kolotsaina atsika le mahamalagasy atsika fa rehefa vazavy zany no mitsangana de manginitsika de manao zay ataony ve izy ao anatin'izany kosa e tsy mety zany zavatra tahaka iny ary tsy voindre mandeha se faniry matetika miverimberina foana zany le izy fa ty fitondrany ity zany a de ny olombitsy ny olona mpitondra sy ny vahiny no menasehatra de zay malagasy ka zay matafatsangana zavatra kely de arotana de dakana ambavafoa de tsy afaka mba hoe manarina manangana zavatra mihitsy zany ny gasy na trano io na orinasy io na ino zao fa zay manangana zany ianao zao de ravana daholy a kaiza zany zao zay ny efa rahantsika anatin'le ka tonga hoa itiny fotoana hijorotsika am'izay hitsanganantsika am'izay zany a am'izao fotoana zao tokony tsy manaiky lembena natsontsika vahoaka ary averikany hoe rehefa mitambatra isika rehefa miray iny sika tsisy areserim-bahoaka zany averiko foana zany fa rehefa itsika no misaratsaraka rehefa itsika ataon'ny politika misarasaraka ny hevitsika raha sanatria ny resaka fihavanana ny ampisaraka atsika tsy tokony ampisaraka atsika mihitsy reny fa tokony tonga zao fotoana na tsy mitovy hevitra ara-politika ary tsika na tsy mitovy fomba fihavahana ary tsika de andao hitambatra raha misy olona zany na misy fiarahamonina atsika ao na namatsika na avatsika voasoso ny zony de andao erovana izy de hitambatra tsika fa rehefa manao an'izay tsika hatrany anivon'ny fokotany iny na ny commune iny
na ditsika zay misy atsika reny a dia tsy havita ninona ntsony ny vahiny ary tsy havita ninona ntsony ny mpitondra hoe aka ny tanytsika na aka ny fananatsika na niratsiratsika fa rehefa mitambatra isika dia tsy maintsy horavantsika zany zay nge no mahavoatsika am'izao fotoana zao e lasa le tetidratsy ny mpitondra le ampisamasamaka atsika zany zao no hita nevon'ny fiarahamonina lasa misaraka sika amina hevitra na amina action zay atao de somary miazavazany fa de ara ohatan'ny mpitondra le izy anaovany zay tiana atao le vahoaka raha teo koa sahirana de sahirana kokoa tsika mahatra de mena kely hoe tosika famihany ray andro ro nefa volatsika ihany kely eny mena koveta mena kely koveta kely mena kely zavatra de mangintsika de mena jirona nakoho kely de mahazo de faly eo amy roa andro tianao andro de avo nefa tsy mihinan-kanina ndray tsy manana asa de miverina de hoaiza ndray asa manaiky am'zanytsonytsika aza manaiky voavity am'zanytsonytsika e ary tonga zao ny fotoana mbola horesantsika ngamba ny iatrenany afividanana avy eo iavaniry fa farany amaranako nyty zavatra ty zany a dia manao antso avo a ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny ministera zay tompona andraikitra fa tsy mety zao fandravana tranona malagasy ataony vahiny zao na inona antony de atokony ministera ny fanjakana vao misy hoe malagasy ka misy vahiny ao manao tsinitsinina mandrava ny faranany malagasy de tokony mba hijoro mba ho mpanelanelana ny fitondrana ary tokony aro le malagasy zany ke mampitondra anareo eny ary efa nanatsidika anao andriamato solomambahoaka teo ny amin'ny hoe iresaka ny tontolo mpifidianana isika efa mandeha ny fanetanana am'izao fotoana zao a tamin'lisy tsy mifidy moa zany teo aloha teo a fa efa mandeha ny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny ny tokony fijoroana fahavononana hiatrika fifidianana ho am'izay fifidianana manakaiky vahoaka zay ny akaiky indrindra my fahasivy amy roapolo volana me de fifidianana solomambahoaka ary ny aorinan'zay faenina ny volana novambra dia fifidianana be ny tanàna sy ireo mpanolotsaina communaly sy municipaly izany ny adevitra eny amin'ny fiarahamonina député Todsoa de hoe maninona tsika no hiatrika an'le fifidianana manakaiky vahoaka ary maninona tsika no mieritreritra fa zava-dehibe tokoa io indrindrandrindra ny fahazona anjany io maro anisa eny anivo ny anteny meram-pirenena zay de tena misy adevitra velona misy adevitra teraka ary misy adevitra tena mifandona mihitsiny eny amin'ny fiarahamony eny ny amin'ny hoe tena hiazakazahana hanaovana tahatsoroka ary hifanetanana mihitsy deny zao ny amin'ny hoe tena mahay mijery mahay mifidy andreo velona fa solombavam-bahoaka amin'ny fifidianana ho avy eo mino aho fa maray an'izany vaovao zay ihany ko ianao tahaka ny fandraisako ny vaovao député Todsoa satria any amin'ny radio trottoir rehetrarehetra eny any amin'ny tambajotra sosialy de zany tokoa ny adevitra am'izao fotoana zao hoe tena tsy maintsy ny hiatrena fifidianana solombavam-bahoaka eo no anjara biriky lehibe anisany anohizana sy amaranana ny endriky ny tolona zay mandeha teo aloha teo zay netin'ireo a collectif de candidat sy ireo vondron'olona maro samihafa député Todsoa marina misy zay faniry betsaka ny olona zany efa malala le tetikitsika le stratégietsika azahoana ny fahefana voalegalina zany no arahantsika zao efa nietsakitsika efa nititentsika ihany tamin'ny heritaona roa taona hoe action zay atao efa nanao action moa tsika reny a nanao etsika fotsy reny tsika nitina andalina be zany tsika reny a reny moa fahatatsika nitoy an'zany a tao anatin'ireny ity zany a no deuxième tour ary lalana mazava tokony azahoantsika ny fahefana satria ny vahoaka ny tompony ny fahefana ary pindrana daholo ny mpitondra hatramin'ny filohan'ny repoblika io hatraty amina sefo itafokotany io pindrana daholy na député io na ministre io na prime ministre io na chef de région io na tale any amin'ny ministera samihafa io zany a de vahoaka no tompony ny fahefana ary mandalo ny fahefana zay mena ny mpitondra ao anatin'izay ka ity zany a dia amin'ny volana mai 29 mai zany a efa officiel io a ho avy ny fifidianana solombavam-bahoaka kely sisy zany ny tetika zay atao amin'io dia mba azahoantsika ny majorité ny maro olisa zany ao anivon'ny antemieram-pirenena mitantantsika hoe tena vita zany vitatsika tsara zany na zao zavatra miseho eto amin'ny firenena zao
mety tentsika hoe ahoana indray ny alabato ny seny ny asese ity a dia fividanana eny fotony inkety e ka sarotiny amintsika ka irotsaka ifidy daholo tsika ary fatatsika mifandraiseratsika isan'andro de olona ho kandida solom-bavambaoaka namatsika izy avatsika izy miaro atsika izy de sarotontsika ao anatin'le izy de ny safiditsika iny zany a dia arovantsika hatramin'ny farany fa io zany rehefa hoe bien organisé tsika ao anatin'izay a arahantsika io hatrany amin'ny bureau de vote manomboka amin'ny dimy iny dia manaraka isika efa misy délégué isaky ny brofa tanjam-bato moany a efa manaramaso fa eo am'le fahasanany vato zany a tonga eo daholo tsika tonga masika ozy ny tanora zay vity zay dia mbola arahantsika ray iny any am'izay toerana misy azy nany amin'ny fahaisany nany amin'ny ministeran'ny atany nany amin'ny seni na aiza ho tenenina amitsika amin'ny fotoana rehefa nakaiky ny fifidianana ny toerana zay tokony tsy maintsy alehany iny vato iny de tonga maro be tsika ary efa manisa vato de tonga de alaitsika sary daholo ny zavatra miseho alaina video raisitsika noty tsara de arahantsika maro be tsika no manaraka ao anatin'izay fa tsy afa mikofoka reo raha samy manao an'izany daholo ny disika tsirairay avy zay misy atsika dia tsy afa mikokofoka reo ao anatin'izay ray zay ny faharoa efa fantatry zareo mpitondra fa efa kivo ny voaka am'izao mitody damosina amin'ny fahasaranana izany tsairana am'izao e zareo mpitondra range zao no galabana am'izao fotoana zao zay 4% fotsiny e ataoko hoe 1% sa 2% fa ny vahoaka malagasy dia tsisy zay tsy mikolay amin'ny vidim-piainana miakatra tena tsy zaka ny tsy fandriam-pahalemana eraky ny fokotany sy ny vohatra ny tsy fananana asa tsy misy asa maharitra am'izao fotoana zao ny sakafo hohanina zara faminana am'izao fotoana zao raha maraina ianao vidim-panafody tsy zaka am'izao fotoana zao ny ekolazy ny ankizy eo amin'ny resaka fanabeazana ianao indray ary no tanangosana ny amin'ny EPP sy ny CEG sy ny lycée hoe tsy maintsy mandovona fa tokony gratuit zany ny tableau indray mbola takiny ministera ny minisy ny fanabeazam-pirenena amin'ny vahoaka hoe mba manaova cotisation ianareo vahoaka nefa ietra rehefa takina amin'ny olona isan'andro isan'ora tady teo a fa ny zavatra rehetra viditsika ny PPN viditsika inge dia miala 20% daholo e ary iny 20% iny de maka ny kitapom-bola ampanjakana tompoko tady io sa fa isika rehetrarehetra na mividy varitsika na siritsika na siramamitsika na inona efa misy 20% le vola viditsika iny tonga de any amin'ny kitapom-bola mpanjakana anaovana iny iny anaovana fotodrafitrasa ho atsika iny e ary tokony hanamora ny fiainatsika iny e fa inona ny vitan'ny mpitondra ao anatin'izay tsisy lalana zay jerevana potika daholo am'izao fotoana zao tsisy zay tsy mikolay ho am'izao ny ofatrano ny jirama maty lava moa zany ny delestage ny rano ny jiro ory faniry tena enjana eny amin'ny eny ambombanary moa de hitako maso mihitsy ny jiro ny rano misy roa andro tsy misy rano ny jiro tapaka lava aiza ny enan'ny olona am'izany e aiza ny enan'ny olona am'izany ntsony am'izao fotoana zao de fantandro zareo izy fa tsy olany ntsony de ina indray no ataony zao ry faniry io le caution io fantany fa ny fanoerana zany a de ahitambatra de zao miasa ny sainy de fetsy ratsy de le caution zay 10 millions d'ariary natao 20 millions d'ariary na 100 millions de am'izay hoe tsy manam-boly reo de izy ihany a no manam-boly izy satria nahoana fantatsika reny volamena aondrana antsokosoko reny renarena kiribony tany reny de reny zany de ny vola zay azony io zany a de reny nomeny an'le caution an'le candidat isaky ny district de manana an'le mpiatrabola zareo na caution fa eritreretana fa eritreta zany aiza nanana ny olona an'izany zany ny olona zay manana ambition manana fanirina iratsaka solom-bavam-bahoaka tonga de empêché avy hatrany misy élimination politique zany reny zavatra tahaka ireny fa io zany de efa teneniko atsika zany a tsy tokony miembotritsika any amin'ny fiarahamonina tonga ho azao ny zany hoe anehotsika zany firaisan-kiny zany raha misy olona any hitatsika candidat potentiel crédible mamioditra
ory vahoaka am'ty ndray mitoraka ty afaka manao cotisation ny vahoaka ao anatin'izany mifanampy manampiana le candidat zay hitatsika zany a fa hoe ity no izy ao anatin'izany ary zao ny collectif de candidat ny team manokana moa zany dia ny olona zay ataoko candidat eran'ny Madagasikara de efa misy ary efa tany anivonareo tany anivon'ny fiarahamonina no nijerena reny olo reny ary ity tsy ny tia marery no irotsaka fa misy fikambanana ao politika zay hiaraka zany a ao anatin'izay raha tsy esy ny sampana faniry de am'ty herinandro ty na amin'ny herinandro ambony farafahirany a de ho hitatsika zany fitsanganana ofisialy zay fikambanana politika manany mamaizy azy zay hitambatra anankiray zany a ho candidat tokana zay atolotsika ty amin'ny fanonorana zany a ahafahana miady am'ireo zay everina hoe candidat mpanjakana zay nampijaly vahoaka ho hitatsika eo zany fa ny tima aloha dia anisany zany ao anatin'izay a de ho hitatsika eo zany le izy fa efa misy any a efa mandeha tsara ny négociation faniry dia misy zany a zay filazana ofisialy hoe reto no miaraka reto no resy lahatra reto no hitambatra zany a atrehana zany ary fantatry zareo any kilany zany de natahotra izy hoe oay ny tim rera monge efa tahorany maika fa hiaraka zao zany ny tim ary ho tenaiko zany hiaraka ny tim my fikambanana politika hafa zay manany maizy azy koa fa aloha tsy ho tononiketo le izy surprise dia vo maika miororo zareo de io tonga de nampiakarin'io a l'équation am'zao fotoana zao de zao ko fantatra nge misy namana ngeo mitantara fa am'zao faniry miady antrano zareo am'y fanoran'ny candidany am'zao fotoana zao erany Madagasikara ary tena miady hoe le député pernasa betsaka zany efa tsy akamimiminy ny olona ny vahoaka ntsony zany niakapatrano reo IRD reo zany a betsaka tsy navita azy de efa fantatry zareo zany zay de solony zareo olona hafa de miady antrano le député zany tena zay resonao de anao indépendant zay de le olona solo azy ko nefa ny a parachutage de tesany baziny zany a ao anatin'zay famanina no io natao de forcena fotsiny satria hoe manamanina-bola le olona tsy vitany hoe manam-bola ngenao de ho lany datsy toy zay a fividiana any fotony izy ty élection de proximité tsy rehefa ny olona voalohany zany de hoe izy ny olona iny inona zava-bitany tsotra ve ny olona iny mifanirasera amin'ny vahoaka ve ny olona iny mifanampy amin'ny vovoaka ve iny olona iny raha misy akaratsiana ve de tonga foana ve iny olona iny raha misy marary tonga foana ve ny olona iny tsy manavakafaka ve ny olona iny miara-misy na vahoaka ve ny olona iny mamioditra amin'ny olona ve ny olona iny zay zany ny fantena voalohany tsy maintsy apetrako ny olona ao anatin'izay ny faharoa ahoana ny fari-pahalalana iny ny fari-pahaizana iny inona ny tena antonasana iny manany maizy azy ve iny olona iny izay fahatelo am'izay iza no atoko ao anatin'iny olona iny iza no manolotra azy ary mba manany maizy azy fe le olona tsy elevina daholo zany fa reto matsy a de ifadian'ny hevina eo izy fa mieritreritra fotsiny zareo hoe rehefa omena vola le olona ka manam-bola kely le olona de mieritreritra izy hoe olany efa tonga saina ataoko zao ny vahoaka malagasy a tsy voafidy tsony ny olona raha misy zany andry olona mamenareo vola amin'ny propagande raisy fatala tompo fa volanareo any reny misy mamenanareo seo any vary any raisy fadala tompo fa fantareo ny safidinareo raha iandro nareo roa andro te randro de efa laninareo nkely izy fa le fiainatsika fiainan'ny tarantsika mihitsy jerevana no avitsika efa fantareo zany ny 5 taona zay tena hoe niaritra no mafitsika de am'ty indray mitoraky tesantsika tokony mahay am'izay tsika mijery an'izany de izao za aloha mino fa ho azy le maronisa satria nisan'ny mitety faritany tenako tsy eto Antananarivo ihany a fa trany amin'ny faritany de efa tonga saina daholo ny olona hoe tena leo zay potika ny fiarinay tsisy zava-banina mihitsy ny fiaina tokantranonay tsisy vola miditra na misy ary a le fidangany vidim-piaina tena tsy zaka tsony potika ny fianarana ny janakay lalana potika ny fampikarana tsy misy
de sasany mino fa ho azontsika io maro anisy io ka mitetika am'ty zany dia ho azontsika maro anisy anivon'ny assemblée nationale ny antemera kapirenena rehefa azontsika zay de tady tio fa itsika ny manolotra ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ary avaty amitsika zany ary itsika ny manangana ny gouvernementa tady tio fa pouvoir exécutif ny gouvernementa izy zany ny fahefana mpanatanteraka lasa tsika zany ny tompony ny fahefana mpanatanteraka rehefa maro anisitsika ao anatin'io assemblée nationale io ary rehefa maro anisa koa tsika de azontsika atao manao atao hoe motion d'empêchement rehefa tiatsika esorona zany zany hoe rehefa tiatsika atao amin'ny asana zany ny filoha de azo atao zany a rehefa maro anisy ianao a enanivon'ny antemera kapirenena izay zany isan'ny zava-dehibe zay foana no averiko hoe deuxième tour nge ty farany io 29 mai io e raha vitatsika zany maro anisa de vita ny ady satria fanovana lehibe ho an'ny fiainatsika io zany fanovana farany ho atsika zany io raha sanatria zany tsika tsy mahavita an'le maro anisa de 10 taona ety zany tsika de vao maika iamafy ny fiainana azo atsika raha malagasy havana ry malagasy namana koa dia maiza zany misafiditsika fa ny ty amin'ny fanorana zany a de vanao ny tetika rehetrarehetra efa hitambatra zany ny antoko misy atoko zany hoe tena hitambatra ray atoko matanjaka mamana ny maizy azy zany a ny tambatra ho iray mba afahana mahazo ao an'le maro anisa fa ny anjaratsika vahoaka kosa dia manetana ny fianakavitsika ny namatsika mba hifidy zany amin'io fa7 no volana me io ohatra an'le nanaovantsika le toromarika zay nataotsika hoe tsy mifidy tsika tamin'ny fifidianana filoam-pirenena de 5 isan-dato nanaraka atsika de nangadiady le brafifidianana tam'izay de afa-baraka izy atram'izao izy de afa-baraka ary misy akony inge reny e zay indrindra misy akony amin'ny resaka iraisam-pireneny reny de am'ty ndray mitoraky ity zany de atsiatsika le fifidianana am'izay ho atriatsika le niady de zao mino zany tsika fa fara fa kely ny 6 isan-dato ny vahoaka zany de tokony hifidy daholy anisan'zany le hoe majorité silencieuse le tena maro isany nefa tsy mifidy izy zafa hoe avy anao zay eo e tsy metsony zany so zay fa hoe avy anao zay tondreo eo e de zao le tsika le tsy mifidy zany zao lasa hoe lasa olana be satria lasa vahoaka rehetra zany a no iantsy adiny le fahisaranana am'izao fotoana zao ka toka zany tia ny fotoana zavatra angatahana amitsika zany dia manetana ny namatsika ny avatsika na ao atsimy io na ao varatra io na andrefana io na ao atsinanana io zany a mba hifidytsika ary mahay mifidy zay tokony olona ho vidiana zany a mba ahafahantsika manarina ny tsy mety rehetrarehetra ahafahantsika manatsara ny fiainatsika raha tytsika avaozina zany ny fiainana ara-tsosialitsika raha tytsika hoe hiatsara ny fiainana ara-toekarena raha tytsika hiatsara ny fomba fitantanana ny arem-pirenena eto Madagasikara raha tytsika tena hoe ho tsara tantana ny fitantana mpanjakana eto Madagasikara raha tytsika tsy isy tsony zany kolikoly zany raha tytsika ho vita daholy ny lalana sy ny foto-drafitra asa maro isan-karazany raha itsika hianatra daholy ny zanakitsika ary tena manaraka ny tena lenta raha tytsika ho salama daholy isika rehetrarehetra amy sehatry ny fitsaboana sy maro samihafa raha tytsika amokatra bebe koa noho izao tsika raha tytsika hoe hitombo ny vokatra ampintsika amin'ny zezika masom-boly ny fidirany rano sy ny fivoahany rano raha tytsika ho vita reny barazy maro isan-karazany reny ary raha tytsika harovana koagasy amy tanina arovana malagasy amin'ny fangalana tany sy ny fanototofana tany ty ary tytsika hoe ny malagasy no malagasy ary ny malagasy ireriany aloha no tompony tany sy ny tompony fahefana eto Madagasikara fa tsy ny vazaha de tokony hifidytsika amin'ny 20 Mai zao amin'ny fifidianana solo mba fambahoaka io ny amadika ny peditsika ny tantaratsika ny tantarany firenetsika ary tokony aizy safiditsika fa izay ihany lalana tokana ahafahantsika mivoaka am'izao fahantrana mangerifiry mahazo
ny firenetsika zao am'izao fotoana zao. eny ary zava-dehibe mihitsy n'izay a tena manamafy a ny efa fiomanantsika fijoroantsika isa-pokotany a isaky ny communa zany a zay teny nambarany député Totosoa Andriamampandry izay fa alohan'ny tena marana anazy député Totosoa vaovao lehibe tamin'ny terinandro ity ny resaka raharaha roa mivosy zany a zay taleny kabinetra ny fiadinan'ny repoblika olona akaiky an'Andriamatoa Iany Rajoelina zany taleny kabinetra zany voaroroy amina raharaha kolikoly any Londrany izy a nambara ny fitsarana fa meloko izy ary le mpiara-miasa any Philippe Tabito tera tamin'ny frantsay moa zany dia efa niaika fa meloka tamin'ity raharaha nenjehana Azomenada ity a eo anelanela ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana marsa no iandrasana ny sazy ho tonono ny fitsarana Azomenada ireto avy hatrany de ny fanio-kevitra avy any aminao ho any am'le mpanohana fitondrana moa zany de tena miaro hoe tsisy idira Filoha-Rajoelina iny fa hafa-baraka mpanohatra fa tsisy idira Filoha-Rajoelina zany hoe le iaro an'le Filoha-Rajoelina namaky azy fa tsy loa hoe nanao eloka fotana mafaty reto olo reto ary nanala baraka amin'ny Madagasikara ny ivelany any ary miketrika ny itsetsitra ny aren'ny malagasy volabe ho any am-posin'izy ireo ho an'ny arenany malagasy de milalao an'le communication iaro an'le filohan'ny repoblika député Totosoa. Tena fahambaraka ray lavaka reny zavatra reny faniry zao zany sao de hita nge marina taona nge ny fahamakafakana sy ny lazaitsirika teto amin'ny miara-manonja sy ny mpanona politika maro sy ny société civile fa iny zany natao le dirikapy ary mitombona le izy fa nanao ny tsy mety izy zany a ary de hivaly zany a ny didim-pitsarana amin'ny volana marsa zany faniry ao anatin'le izy zany hoe nieloka izy zany a ary efa hitantsika reny a tamin'ny Facebook sy maro isan-karazany zany a ny vaovao anatin'izay de titady teo fa ny dirikabo zany nge ary mbola ho amin'ny fizika eto nge mahatao nge zany manao misy mission ataony de iraka avy amin'ny filoha avy amin'ny filoham-pirenena ohatra na dirikabo na ministera ihany io ny dirikabo zany de manao de migerer izy mitantana ny politika ny filoha raha dirikabo na ministra anao de anao no manao ny politika an'le ministra de ny dirikabo ny président zany a ianao zany manao ny politika an'le filoha ianao zany manao an'le ka matoa ianao nandeha any am'le mission de fantatry le filoham-pirenena tsara zavatra andehananao ary tsy maintsy misy iraka avy aminy ao fa diso be mihitsy zany hoe tsy fantatry ny filoha no le dirikapy izy faniry directeur de cabinet de tsy maintsy fantany hoe hoaiza izy de aninona izy de ina no ataony any Londres zany ao anatin'zany izany hoe efa voafatitra anatin'ity zany le dirikapy ty de tsy maintsy voafatotra daholy ny naneraka azy sy ny nanodidina azy rehetra zany ao anatin'izay itigna te zao raha nareo nge ny afa-baraka de tsy maninona anareo nareo fa le firenetsika mihitsy no afa-baraka era-tany zany am'izao fotoana zao ve mpanao kolikoly mpanao zava-doza tahaka zao le malagasy afa-baraka nefa zany Madagasikara zany to tena hoe firenena tena modely hoe ny olona ho aminy de mahay mandray vahiny tsotsy tena mahafinaritra ny gasy zao zany zao mifanohatra am'izay no zava-misy fa fafambaraka era-tany namoaka n'iny vaovao iny daholo nke ny vaovao rehetra iraisam-pirenena tena fafambaraka zany ny zavatra tahaka izao ary io nefa ny tenenina teto nge hoe le mpiara-miasa monsieur le président efa folo taona zay anao no nitondra 5 taona tamin'ny tetezamita 5 taona teo de mbola tsy hainao ihany ve hoe manahoana no tokony atao ho dirikapy manahoana no tokony atao mpiara-miasa manahoana no tokony atao premier ministre sy ministre anatina gouvernemanta manahoana ny olona tokony ho atao solombavam-bahoaka ianao nge tokony mijery hoe raha exécutif izy iza zany ny olona no ministra zay petrako petrapetra reo ministra misy dossier am'izao ikafaniry ary ho avoavoaka atsika zany tsy hoe raha fa ho avy zany petrape zao feo mandeha amina ministrinao na ny diplômany na ny mombamomba azy ny tantarany rehetra tany teo amin'ny asany petrabe
te mijery le minitra zao tsika le compasition le momba le minitra sy ny zavatra nataony de misy tena misy tsy fantatra ao mihitsy hoe taizy ty taiza ny fianarana zay nataony ty inona ny traikefa nanana ny ty mamboboaka ve ty olo ty mamamioditra ve ty olony ty fa de tena tsy fantatra mihitsy zany le izy manana expérience amin'ny administration publique ave ty olony ty de ohatra zay koa le dirikaby de zao a le dirikaby efa inona avo olona rena tsopotsoponna rena anina ry de omena fotsiny le filoha hoe ty misy olona de tendrena le izy fa tsy fakafakaina akory de vita iny a de mbola io ihany ko iny e jerevike le dirikaby sy ny directeur manodidina le filoha e de atolotra fotsiny ngara efa tsara tarety de hoe mahay e fa tsara tare daholo le izy raha endrika azy bika kosa aloha mirolera sy mirolera de tena mara tena hoe manana ry zareo zany kosa aloha de tsitsiraka fa fitondrana firenena tompoko fa fitondrana firenena tompoko tsy resaka bogosité tsy resaka endrika mabika tsy resaka bika ny fitondranany firenena fa resaka voalohany aloha fahendrena sy fitiava-tanindrazana ny faharoa resaka saina fahalalana sy ny fahaisana ary ny fahatelo manana traikefa ara-politika ve le olona hitantana ny firenena ary andrayana zany hoe dirikaby na membre ny gouvernement zany zany tokony jereva zany ohatra zay koa le osolombavambaoaka ny kriterana osolombavambaoaka ny voaloha zany de tokony olona matahotra an'andriamanitra izy manana ny fahendrena izy ary tia tanindrazana zay ny voalohany ny faharoa inona ny vitan'le olona tao anatin'le distrika na le commune zay misy azy mba niaron'ny vahoaka ve izy tamin'ny fotoana sarotra mba naneo hevitra ve izy de niarony miteny zavatra tsy mety inona ny asa zay vitany ny asa sosialy zay vitany fotodrafitrasa zay vitany tao am'le toerana nikasokasoka ny vahoaka ve izy ao anatin'izay ary ny fahatelo mba inona ny faripahalalany sy ny faripahaizana misy an'le solombavam-baoaka fa betapeka izy solombavam-baoaka fanitsy avinao CP a BBC no ananany ao anatin'le izy e zarafa revaka babaka ny sasany nefa lalàna no edinao hevitra ao politika publique no tombananao ao zany hoe ny asa loi de finance no jerevanao ao misy sifra petape zany budget zany misy resaka toekarena petape ao lalàna zany mba miady hevitra ianao fa firy zany nanao an'izany tao anatin'izany e tokony fatarina dadahotra zany petape moa zao no miteny amin'ny elanivon'ny fifiarahamonina sy ny Facebook sy ny radio sy ny tele hoe mba asio profita rankala izy hoe mba farafaratsy ny manana licence no solombavam-bahoaka ao anatin'le izy a karaha nasina zany tokony nasina zany koe zany zay ho filoham-pirenena e fa tsy nasina tam'le filoha tsy inona tatao anatin'le izy ary io zany loha dia eran-tany faniry droit universel zany maso milatsaka daholo ny olona rehetrarehetra zany zany amina resaka demokrasia na izy na izy na manam-paisana be izy na manam-popola be izy na sahirana be izy na izy na izy na mamihotritra izy na mangiditra otra izy de zao amy tany demokratika de amin'ny lalàna iraisam-pirenena mihitsy zany ao anatin'ny lalàna tsitrika zany a dia raha fifidianana filoham-pirenena io na solombavam-bahoaka io na bentanao na inona io a de zao mahazo milalatsaka daholo a ny olona rehetra na ena izy na izy fa famadio ny casier judiciaire fa mivoaka no mifidy hoe ty olo ty ve zany a manana diplôma manam-paharana ve le olony ty anjara mivoaka zany no mijery an'izay hoe manana an'zay ve a le olony ty izy am'ireo a no manana an'izay manana traikefa ve ty olony ty ara-pitantanana ary hoe ny voaka koa zany no mijery hoe mba nijery ane ve ty olony ty a ary ina mba zava-pitany teto amin'ny fiarahamonina nanangetena ve zay mba nomeny rano raha tsy ampy fiofanana fizay mba ameny fiofanana tao anatin'izay raha nisy nahazo anay ve de mba nijoro ve izy tamin'ny vona maro samy hafa nanampy anay tatsa ve izy nanampy anay tanora ve izy nanampy anay fikambanana vehivavy ve izy am'ireo zany a no nanampy anay de tsika voaka zany no misafidy
satria maro loatra zany ny fia hoe ataoko mba olona manana diplôma sy nianatra de zao ry vahoaka lalàna mihitsy zany a mahazo milatsaka daholo izy na nianatra na tsy nianatra na manana doctorat izy na CP izy na BPC izy na izy fa isika vahoaka no mifidy hoe ity olo ty kosa mba manam-pahalalana ty olo ty kosa no afaka iaro anay ary ty olo ty kosa zany a no tsy manaranay amin'ny sarotra sy manao zay mety arovana anay de so no de vahoaka zany a no mahay misafidy ao anatin'izay a rehetra zay ka marana anazy zany faniry ao anatin'izay rehetra izay zany a dia mila olona matahotra an'Andriamanitra ny firenetsika mila olona mandala ny rariny sy nitsiny ny firenetsika mila olona tena hoe miaina ao anatin'izany tena hoe fitiavan-tanindrazana zany ny firenetsika am'izao fotoana zao ary mila olona zay manan-kevitra hitondrana ny fiarahamonina sy ny firenena ny firenetsika am'izao fotoana zao ary indrindraindrindra fa mila olona tena hoe miady amin'ny kolikoly ny firenetsika am'izao fotoana zao fa averiko ihany ary mbola averiko indray fa manan-karena ny firenetsika misy zavatra rehetra eto na rena kelikebon'ny tany io na rena ambonin'ny tany io tsisy zay tsy misy eto ary mamokatra ny tanitsika tokony tsy izao ny firenetsika fa matoa mahantra tahaka izao tsika matoa tsika alohan'ny farany am'izao fotoana zao a dia ny mpitondra tsika dia tsy mendrika tsy modely ny mpitondra tsika de tsy manana an'izany fahendreny zany ary ny mpitondra tsika dia tsy nanana an'izany hoe fahalalana sy fahaizana hitondra ny tany sy ny firenena zany ary tsy mahay mijery ny filan'ny vahoaka ny mpitondra tsika tsy mahay mihaino ny vahoaka ny mpitondra tsika fa ny tena olona mpitondra zany dia mahay mihaino izy ary mahay mijery ny vahoaka ary manana hevitra izy anatsarana ny sovimbonana ho an'ny malagasy rehetrarehetra zay ray tanindrazana aminy iny ary marana ny fandarantsika fa alohan'ny tena marana ny député Totsoa ny fandarana zany a ny mandram-piaona amintsika de entiko aloha ty fampitakafatra ity zany a ho an'ny tiako Madagasikara atao amin'ny boribory tany fahadimy a dia asaina zany isika mpikaroka rehetra amin'ny sabotsy fa 4 volana febroary ho avy izao fifampiarabana tratry ny taona ka ho tanterahana eny amin'ny quartier général ny antoko Kize Belera zany zany fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny antoko tiako Madagasikara sy mipikambana ho amin'izany ho an'ny boribory tany fahadimy re amin'ny resaka boribory tany fahadimy dia 17 foko tany zany adomitsika any Morara ny Vandry Alarobia Soavy Masoandro Androibe misy mandrakizay Ambody Voanjo aty inona moa zany tsy voatonoko teo Morara no efa nitononoko teo Matony miaraka amin'ny Soavy Masoandro mahazo aty Nalamahitsy cité Nalamahitsy tanàna mahazo Anambatomainty Ambohidziro Manjakaray 2B 2C 2D 2B Anjanahary karazany efatra 2 2Z mahazo aty Nanisana Pasapito rehetrarehetra iny Kerana Kadramamy Ambatokaranana Mbomirary Tsaraonenana Pantokana Ambohida Ambatobe ao anatin'izany saika adiniko Ambatobe ao anatin'ny boribory tany fahadimy zany Andray Soro dia anatin'ny boribory tany fahadimy daholo izany ka asaina zany sy ny mpikatroko ny antoko tiako Madagasikara mba ho avy marobe zany ao anatin'ny fifampiarabana tratry ny taona amin'ny sabotsy fa 20 volana febroary izao manomboka amin'ny 10 ora maraina ho avy eo mazava ho azy ny filoha Marc Ravalomanina zay filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara de samy mbapitapita zay afatra zay fampitakafatra moa zany de apitaiko amintsika zay tonga eto fandarantsika fa marantsika député Totsoa ny teny tsotsotra avy aminao miampy amin'izay tena hoe fandaminana ny fandaram-potoana faran'izay eny amin'ny Anosy be zay vola miaraka amin'ny omby roa be zao sy ny ondry de mimakomana koa zany ianareo any Ambomana ia dia ny amin'ny amalana zany dia manao antso atsika foana zany mba hifanitana atrantsika ho amin'ny fahasakina fa tonga zao ny fotoana hoa 2 volana 3 volana latsaky keo zany sisa mba mbaditsika ny petsy ry vahoaka marina fa kifitsika amin'ny fiainana mafy ny fiainana fa io fotoana io fifidianana io zany
no tokony ijoroantsika am'izay a io zany a no anatsarana ny fiainatsika sy ny firenetsika mihitsy zany a ho fiarovana an'izany firenetsika zany a io fotoana io a ka azakivitsika fa mbola misy an'io zany a ahafahantsika tena hoe atrehana izany fitiava-fatanindrazana zany a dia mandrisika atsika zany a hivaritana amin'io a fifidianana ho solom-bavam-baoaka ny Madagasikara io a ary araky ny teninao moa zany dia amin'ny alahady zany a dia anisan'ny misy activité be mihitsy zany a zay iarahako amin'ny vahoaka nambomanary eny Anosy be izay vola omby anankiroa omby mifahabe io a ary ondry anakenina no atao am'izay baolina kitra io a rugby koa ho avy-tsy ela demi-finale zao ny rugby amin'ny lahady ao amin'ny Malakamina Matamy Mena fa amin'ny volana ambony ny finale omby mifahabe koa zany io a ho an'ny mpanao rugby rehetra ao Ambohimanarina koa dia ny tena moa dia pity fanasanjahantena ka dia amin'ny lahady tsy vitany hoe manolotra kopy any ny tenako zany fa dia ilalao mihitsy eo amin'ny kanja ny Totosoa eo Anosy be izay vola dia ho an'ny sibolasiana moa tsika dia eo zany no hita hoe iny le Totosoa manao baolina kay a ary tena ho hitantsika eo a na fatiny na tsy afaty moa zany ao anatin'izay faniry a fa dia mirara sosiny tsara ho an'ny vahoaka ary da mbola averika any hoe tokony hifankahitsika tokony tsy ho kifitsika amin'ny fiainana zany ao anatin'izay a ary ny amin'ny marina koa azy misy namana ray izay a atao koko manokana de koko manokana ho an'ny Dona zay mipetraka eny Ambatolampy Ambohimanarina zay izy moa zany dia mpanamory fiara izy taxi borosy io a de mirary soanao rahalahy amin'ny asa zay ataonao a ary zay makanao foana zany a amin'ny rehetrarehetra koa dia hotain'Andriamanitra re a ny sofera rehetrarehetra eto Madagasikara na taxi borosy io na taxi io na taxi be io a de eo koa zany a nireo chauffeur zay atao kokoa manokana zany am'izao fotoana zao misaotra tompolahy mankasitraka tompoko vavy eny ary de makasitraka ny Gaby Vakinedina niaraka tamintsika teo a dia nisy olo-mamboaka Totosoandro mampandry ihany koa zany niaraka namakivaky ny ora roa latsaka kely tato anatin'ny fianaratsika miara-manonja de manao fotoana indray ho an'ny rapitso anatin'ny fandarina solom-bavam-baoaka sy vahiny hafa miaraka amintsika fa dia mirariso ho atsika rehetra isa tokantrano ho an'ny rapitso indray toko lasy toko vavy